Ya, dia paly miarabantsika tapaka sy namana rehetra indray manaraka ny fandarana misandratra. Faly miaraba sy mirary soantsika. Na aiza n'aiza misy ianao dia azadino fa mirary soa sy ny tsara ho antsika rehetra ny tenanay. Mirary soa sy ny tsara tengany ka ahita ny tadiavina ary azo izay ilaintsika raha mahasoa antsika zany. Ary firarian-tsoa toy ny masoandro be lohataona ka mahazo ny tsirairay. Na aiza n'aiza misy antsika dia engany ka ho tratra izay firarian-tsoa izay samy azo an'izay ilainy raha mahasoa antsika ary samy ahita an'izay tadiavina raha mahasoa antsika. Raha tsy mahasoa antsika zany dia engany tsy ho azontsika satria etsy efa tenena izay tsy mahasoa antsika. Fandarana misandratra. Fandarana misandratra izay arahanao eto isaky ny zoma, hariva sy ny sabotsy dia iresahantsika hatrany mikasika an'ireo kasinga efatra, ireo toetra efatra, ireo tontolo manodidina an'izay toetra izay. Ary iresahantsika ihany koa ny fiseho sy ny fitranga izay amin'ny fiarahamonina izay misy antsika eo amin'ny fiainantsika. Iresahana ihany koa mikasika an'ireo tranga misy amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fandarana misandratra dia iresahantsika ihany koa manarak'izay ny mikasika ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fitsaboana ny enti-paharazana no hatsaray. Dia ireo rehetra ireo no atambatra antsika sy ezahantsika voizina mba ahafahana manasoa sy manatsara ny fiainantsika, ahafahantsika mandeha alohaloha kokoa. Ny toetra efatra iaho, zany hoe ny fahafantarantsika ny toetra efatra dia ahafahantsika manatsara ny fifandraisantsika amin'ny tontolo manodidina antsika. Tontolo manodidina eo amin'ny sehatry ny fianakaviana, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny sehatry ny finoana, eo amin'ny sehatry ny fitiavana sy ny tokantrano, eo amin'ny taranaka, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Dia izay zavatra izay no ezahana hametrahana an'ilay toetra natoraly misy eo amintsika, toetra voajanahary. Ary ny tsara moa dia ezahantsika mipetraka lalandava, ary ny ratsy dia ezahana ovaina. Raha ka singa hafa ianao, inona ny toetra tsara sy ratsy ao anatiny ao? Raha ka tsinga tany ny toetranao, inona ny toetra tsara sy ratsy? Raha toetrana rivotra ianao, inona ny toetra tsara sy ratsy? Dia izay zavatra izay no ezahantsika tsaraina. Ny olombelona dia manana an'ireo toetra rehetra ireo anatiny ao. Zany hoe ny olona tsirairay dia ahitana toetrana afo, toetrana rivotra, toetrana tany ary ny toetrana rano. Fa ny fatrany tsy mitovy. Misy ny olona ny toetrana afo no misongadina bebe kokoa. Misy ny olona ny toetrana tany no misongadina bebe kokoa. Misy ny olona toetrana rivotra no misongadina bebe kokoa. Fa na zany tsy maintsy ao anatinao ihany ilay toetra afo. Efa miparitana teto moa zany hoe ny toetrana afo dia action, ny fomba fanatanterahana zavatra, ny fomba fandrosoanao, fomba fifandraisanao amin'olona. Ny toetrana tany dia fomba fanatanteranao, fanamafisana, fandraisana ny zavatra anankiray. Ahoana ny ataonao mba hampivaingana an'iny, mba hampacancrer ny zavatra anankiray. Ny toetrana rivotra dia ny degré ny fahaizana sy ny fahalalana ary ny fahendrena misy aminao. Ny toetrana rano dia ny fatra ny sentimentanao eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina ary ny zavatra ataonao rehetra. Ka izay toetra efatra izay no mamaritra ny toetran'olombelona. Misy ao anatintsika rehetra ilay izy, fa ny fatrany tsy mitovy. Dia izay mahatonga antsika ilay milaza hoe iny olona iny dia toetrana afo satria misongadina be kokoa ny toetrana afo, mibahany toerana bebe kokoa, fa tsy maintsy misy sentiment aminy ao, tsy maintsy misy fahaizana ao aminy ao, misy fihetseham-po izy, misy fomba fanatanterahany zavatra tsirairay. Raha ambany loatra ny fatran'ny toetrana tany eo aminy dia tsy mahavita manatanteraka zavatra izy satria tsy maintsy misy ambony ny toetrana afo na ny toetrana rivotra na ny toetrana rano. Raha ny sentiment be loatra aminao dia lasa matateraka ianao fa lasa miparitaka ilay. Ka izay zany no ezahantsika jerena
sezahantsika voizina mba hahafahana mamany olana sy hahafahana mampitombo ny hatsarana misy eo antsika. Na eo izay voalaza zay toetrana afo, toetrana rivotra, toetrana tany ary toetrana rano dia misy toetra izay itovizan'olona rehetra. Azontsika sokajiana telo lehibe ihany koa nefa ny olona rehefa mijery olona atsika dia misy toetra tonga dia hitantsika mivantana. Dia voalohany indrindra azontsika sokajiana telo ny olona tsirairay. Na io manana toetra mitarika na antsoina hoe cardinal, na io manana toetra mikolokolo manatsara azy eo an-tanany, izany hoe tsy dia tsy fiovana loatra fa le eo ihany no hatsarainy sy ahodikodiny eo. Na io olona manatsara sy manova, toetra telo izay rehefa mifandray amin'olona indray mandeha ianao dia azonao sokajiana telo le olona dia voalaza teo hoe ty olona ty dia olona tia mitarika, tsy manaiky resy, tsy manaiky lembenana mihitsy. Olona zay miimpose eo zao mazany, ny olona misisika maka fahefana ary manindriny tsy manaiky mihitsy fa ny heviny ihany, tsy manaiky fa izy ihany no mitondra, izy ihany tokony teny farany izy. Zay zany ny toetran'olona anankiray izay tsara fantatsika rehefa mihaona amin'olona tsika dia jereo hatrany fa ireo telo ireo matetika no ahafantaranao iza le olona. Zay vao toetra manaraka le tenentsika. Dia mitarika izy, zay zany mampitarika azy, mahakardinal azy. Tia miteny izy, tia mandatsaka izy, mametraka izy. Dia arakarak'izay le fihetsiny zay zany ahafantarana ty olona ty dia cardinal, natao hitondra, natao hitarika, natao ampianatra ihany koa satria tsy maintsy handresy lahatra ny olona tsirairay izy. Dia zay toetra zay zany no tokony hitantsika amin'ireo olona izay natao hitondra sy hitarika. Olona maika alava, olona mizara foana, olona mametrapetraka rafitra, ary olona tia mizara andraikitra olona. Misy ny olona miandry omena andraikitra fa misy izy mihitsy mizara ty anaovan'izao anao, anaovan'ireny anao fitaovy an'izao. Dia reny olona reny matetika cardinal. Reny olona reny rehefa anatin'ny fiarahamonina dia tsy manaiky mihitsy izy raha tsy tafiditra anatin'ny cadre dirigeant, izany hoe mpitarika, na izy président, na izy secrétaire général, na izy lehibe ny mpanolontsaina. Matetika tsy dia tiany loatra le plasina mpitambola sy ny mpanolontsaina tsotra satria tsy afaka maneho le etaitapony sy le hery ao anatiny. Misy zavatra mahatsara ny toetra iny fa misy zavatra maharatsy ny toetra iny. Raha diso manindry loatra izy, diso mizaozao loatra izy dia lasa ratsy le toetra. Fa raha iny mametraka azy amin'ny fahendrena dia olona farany izay ilaina ary olona farany izay mahafinaritra amin'ny sehatra misy azy izy. Satria ao anatiny ao daholo ny talenta sy ny hery ahafahany manory ny lalana fizorana, mitarika ny olona amin'ny lalana tsaratsara kokoa, maneho ny olona le hatsarana misy ao olona avoakany. Dia zay no mahatsara ny olona manana toetra mpitarika na cardinal. Any amin'ny vintany dia antsoina hoe reny vintana. Matetika reny zany rehefa tenen'olona hoe reny vintana dia olona natao hitarika, olona natao hitondra, ny olona natao hiimpose, ametraka discipline, ametraka fepetra, tsy anaiky resy mihitsy. Io tsy anaiky resy moa zany izy. Ary na resy ary izy tsy teny aminao mihitsy hoe resy izy fa ka zay zavatra zay zany no lazaintsika hoe zay zany toetra voalohany tokony fantatra antsika dia hoe ny toetran'olona tarika. Ny toetra faharoa dia ny toetran'olona kolokolo. Izy zany tsy mitady à gauche na mitady à droite izy fa zay azony eo dia hatsarainy, ahodikodiny eo. Zay azony eo dia omeny sehatra bebe kokoa. Ao an'le zavatra azony iny no entiny, omeny endrika, omeny hatsarana. Tsy manova ineny izy, tsy manery andrapoty izy, tsy manery andrabe, fa malalaka tsara ny sehatra. Fikirina, azo lazaina mahidy ary izy tsy omen'ny olona iny fa izy eo ihany kolokolo an'iny. Ary ahitanao endrika tsara foana manodidina azy, na fomba fiakanjony, na trano ipetrahany, voalamina, voarina,
hitanao endrika tsara foana ao aminy. Tsy mikatsika zavatra tsy hitany masina izy fa izy eo akaikinao ihany no alay. Miaro an'izay efa nisy tany aloha izy ary manatsara ny zao an-tanany. Tsy tia fiovana izy. Zay ny ahafantaranao fa olona manana toetra mikolokolo. Tsy dia tiany loatra mitarika zany, tsy dia tiany loatra misehoseho zany, fa mipetraka izy ary miaro. Faly amin'izay ananany, manatsara an'izay ananany. Dia zay zany ny toetra faharoa. Tsy dia be resaka loatra ireny olona ireny matetika fa ny endriny fotsiny ahitanao azy dia mahafinaritra ary mitondra amin'ny zavatra tonga lafatra. Izay omenao azy dia voakolokolo, voakaja, voatsara. Izay omenao azy dia ampitomboina. Omenao vola izy dia mitombo iny vola iny. Omenao lamba izy dia voakajy ny vola iny. Afaka telo taona miverinao aminy, mbola ao aminy ilay lamba ary amin'ny endriny tsara tarehy. Tsy simba. Omenao fiara izy dia mbola eny aminy fiara na afaka 10 taona ary. Mitarika miova tômôbily isaky ny herinandro, ny isam-bola, ny isa-taona fa ny hainy kolokolo dia eny fiarany iny ihany ny fiarany. Ary vitany kokoa. Mitarika dia malaky manimba zavatra, rehefa vita ny ilany iny dia atsipiny iny. Fa ny kolokolo tsy manimba izy. Mikajy dia mandany vola be, mitarika. Fa ny kolokolo dia miaro ny vola, tsy ho very, tsy ho lany. Tsy ho lany amin'ny fomba tsisy dikany. Raha mandany vola izy dia voakajy tsara, voapiriny tsara. Mihinan-kanina izy dia tsy tiany manarinary ihany. Mitarika dia tsy mivakolona dia tsy lany ary rehefa voky izy dia atsipiny ihany. Dia ianao mahita ny mampiavaka tsara ny mitarika sy ny kolokolo. Toetra roa samy hafa reo. Ary ny olona rehetra dia azonao sokajiana ny daholo. Ny zanakanao, ny vadinao, ny ray aman-dreninao. Ny fahaizanao an'izay dia ahafahanao mamantatra hoe ahoana ny fomba iarahako miaina ny olona. Misy zavatra tsy vitanao ovaina. Raha olona miadana, lan, morotorotonao dia lany fotoana eo anao. Tapaka lalandra eo anao. Ny kolokolo dia manana an'izay ny lan tsara zay, miadana. Maka fotoana tsara izy ary amboariny amin'ny fombany iny. Ary ny mpitarika dia maika lava, miazakazaka. Raha ny manana toetra mpitarika na tsianao fotoana dia romotra izy ary marary izy ary miakatra ny tosidrany. Tsy mety aminy. Ary mirevolte izy, tena mamaly izy, ela loatra tsy tanjoko zany. Antegmoa tsy mahadigny raha ela ao izy. Ka zay zavatra zay zany tsara fantatra antsika amin'ilay toetra mba ahafahana mikajy an'ilay olona mba tsy ho simba. Ahafahanao miara-miasa aminy. Ahafahanao manome an'izay omenao azy. Satria raha ohatra ka mieritreritra ianao hoe ity vola ity ahodina anatin'ny herinandro nefa olona mikolokolo no omenao azy. Afaka ray volana mbola tsy mihodina indray akory ilay izy, mbola nandinika amin'ny fomba hikolokoloana iny vola iny izy. Dia inoka angamba fa romotra ianao. Fa raha ny afo namenao vola ahodina herinandro, afaka herinandro efa mihodina intelo iny. Na nidovitra intelo iny. Mety nidovitra intelo angamba. Na mihodina intelo, mitombo intelo iny. Dia ohatran'izay ilay zavatra. Io zany ny lanja ny tena hoe mila hainao mamantatra an'ilay olona mba ahafahanao manampy azy. Ary zay zavatra zay zany dia ery tanjaka raha ohatra zavatra vola ampiasaina mandritra ny 5 taona no amenao ny olona mikolokolo. Dia tena mino ahy ianao fa amin'ny 5 taona ianao tonga dia afa-po tsara satria voary ary vita milamina tsara nanodina an'iny ary voakajy tsara ny fomba nodinana azy. Fa raha ny sikajy afo na ilay manana toetra mitarika no omenao an'iny vola iny ampidinina anatin'ny 5 taona. Na iny avolo eny ilay manana toetra natany, na iny tsisy fa midovitra. Dia zay mahasamy hafa azy. Ty ray ty zany raha mihodina malaky hay mitantana azy dia lasa avo telo eny na efatra eny amin'ilay mikolokolo. Fa kosa mety mipotika ihany koa iny vola iny raha tsy mitandrina izy satria maika loatra izy mampiasa azy ary miazakazaka loatra izy.
dia mitovy amin'izay ny fiainan'ireo afaka mipitarika sy mikolokolo. Dia misy ilay sokajy fahatelo izay nyteneniko teo hoe manova, mutation, muté. Iray fixe, mijanona tsy mihetsika. Iray muté, mutable, mifindra. Dia io fahatelo io zany toetran'olona mutable zany na muté dia manatsara ihany koa fa saingy manova tanteraka ilay izy. Tato manatsara saingy mi-embellir, manatsara tarehy azy. Fa ilay muté zany dia mi-transformer an'ilay izy, tsy tena ho vaingy tanteraka ilay izy. Raha ohatra ka 2 chevaux ny entinao atao mety ho lasa 4 heures izy avao, mety ho lasa 4 heures. Fa atao amin'ilay mikolokolo raha 2 chevaux nataonao dia décorer izy, lasa tsara tarehy izy. Dia zay angamba ny entiko hanazavana azy. Dia tsy miova izy tato ilay mikolokolo fa saingy no hatsaraina. Tarihan'ilay mitarika zany dia nilaza hoe misy namoatra fiara aho, sao daholo mihevitra misy an'ilay fiara ary tia ilay fiara, mbola tsy tonga lafatra izy eo fa vita misy fiara. Ao mikolokolo dia natsarainy ilay fiara, no amboariny no hatsarainy, lasa tsara tarehy ilay fiara. Ary tato an'ilay mutable zany dia novain'ilay mutable ilay fiara, novain'ilay manova ilay fiara. Ny janteny tsy misy intsony, ny capot mety lasa carré, transformé zany ilay idée. Dia zay zany mahasamihafa andreo. Misy olona omena zavatra zany vetivety dia vao tsokany, potika tanteraka ilay zavatra vao azo ny tanany. Lasa eritreritra ianao fa inona reto izy, indraindray simba ilay izy, tsy tafiveriny ambolan'ny akory, fa vao azony dia mila manokatra izy, mila mijery izy, mila hainy manapokopokany ianao, ary ezahany averina. Zay ilay manova aminazy, ilay transformation, ilay mutable aminazy. Izay zavatra omenao azy dia tsy mety aminy tsy hanovany zavatra, tsy mety aminy tsy kitikitika an'iny, tsy mety aminy tsy hitsikitsikilo an'iny sy hikakokakoka an'iny ao. Hoe ahoana ny fipetraka ty, inona daholo ny zavatra misy an'ity. Dia zay dingana telo zay zany no misy eo amin'ny olona manodidina antsika, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny zanaka, eo amin'ny vady, eo amin'ny fianakaviana, any am-piangonana. Ary zay ho ilay voizina eto foana hoe ny fahaizantsika mametraka an'ireo olona ireo amin'ny toerana sahaza azy dia hery sy tanjaka ho an'ilay rafitra sy ilay fiarahamonina misy an'ireny olona. Raha olona mpitarika no namenao toerana mitarika dia tody any amin'ny toerana tokony andalantsika. Fa raha olona mikolokolo no asianao hitarika dia atody antsika fa afaka 5 taona. Ary raha olona mpanova no asianao mitarika dia lasany amin'ny toerana tsy tokony nalehantsika. Hitantsika amin'izay zany hoe fitaritana no lazaiko fa misy direction telo samihafa no atongavana. Ataon'ilay mitarika mety tonga malakilaky tsika fa tsy tonga tsara tarehy. Ataon'ilay mikolokolo ela tsika tonga fa tena tody soamantsara ary amin'ny hery sy tanjaka tsika tonga. Ary ataon'ilay manova tonga tsika fa efa very lalana intelo inefatra vao tonga amin'ilay toerana tokony aleha. Raha olona mikolokolo no apetraka anao anatin'ny izina mpamorona dia tena vita soamantsara, voadininy ary voakaliny tsara ilay asa atao, satria efa asa zany. Na hoe asianao manodina ny zavatra efa misy, manatsara ny zavatra efa misy,